Ampitomboina amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo ry havana. Falindray miona amintsika eto am-pandiniana ny bokyny Genesis. Genesis 20:1 hatramin'ny 5:10 no vakintsika anio mazava loatra fa toy ny tantaran'i Abrahama sy ny teny fikasana men'Andriamanitra azy ihany zany. Ary eto ry havana dia raha misy olombelona ety ambonin'ny tany nalaza nanarakaraka an' Jesosy Tompo dia i Abrahama. Ary noho izany dia tsara amintsika ny mandinika ny fiainany. Satria amintsika kristianina raha teo moa dia Abrahama no rain'ny mino. Genesis 20:20 ary nodinitsika anio 1 ka hatramin'ny 5:10. Alohan'ny hamakitsika izany dia mbola misaotra ny tompo indray isika. Andriamanitra rainaizany an-danitro misaotra anao zahay noho ny famindramponao indray. Afaka mandinika ny teninao, iaraka mamaky ny teninao ary misaotra anao zay fa efa voadika amin'ny teny malagasy zany teninao zany. Ary tsy sarotra aminay intsony ny hamaky azy. Fitiavana avy aminao zany ka dia misaotra tompo. Eo am-pandiniana izany nefa dia fantatray fa tsy efa ny fisainan'ny olombelona fotsiny ihany zany. Tena mila anao zahay ry tompo. Koa mangataka aminao noho ny famindramponao, miangavy anao noho ny famindramponao zahay. Ampianaro zahay fanahy masinao. Ampiteneny ny mpanomponao izay anazava ny teninao. Ary indrindra sokafo ny fonay. Handray zany teninao zany. Mba ho tonga fiainanay ny finoananao ry tompo. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no anaovanay zany vavaka izany. Amen. Genesis 20:1 ka hatramin'ny 5:10. Amin'ny anaran'ny tompo no makitsika izany. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo akazy terebitany Mamre, ary nipetraka teo ambaravarany lainy izy raha nafana ny andro. Dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indreo nisy 3 lahy nijanona teo tandrifiny. Ka noho ny nahita ireo izy dia niala teo ambaravarany lainy ka niazakazaka hitsena azy. Dia nikoka tamin'ny tany ka nanao hoe, Tompo, raha mahita fitiety masonao aho, masiny ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. Aoka angalana rano kely ianareo hanasana ny tongotrareo. Ary aoka mba hiala sasatra kely eo pototry ny azo ianareo. Dia aka mofo kely ataonareo dia mbava fo aho. Ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo. Fa tonga ty ampanomponareo ianareo. Ary hoy izy 3 lahy, ataovy ihany arak'izay nolazainao. Dia nandeha faingana Abrahama nakany anday tany amin'ny Sara ka nanao hoe, faingana, makakoba tsara toto iteliny famarana, dia fetafetaoka ataovy mofo. Ary Abrahama kosa niazakazaka nakany amin'ny omby, dia naka zanak'omby tanora sady tsara, ka nanolotra azy tamin'ny ankizilahy, dia lasa faingana izy hamboatra azy. Ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono, ary lay zanak'omby efa namboariny, dia narosony teo anoloan'izy 3 lahy. Ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny azo izy, dia nihinana izy 3 lahy. Ary hoy izy 3 lahy tamin'ny Abrahama, aiza Sara vadinao? Ary hoy kosa izy, indro ao anday izy? Ary hoy izy, hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao, ary indro hanana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandre zany tao ambaravaran'ny lainy, izay teo ivon'ilay niteny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zoky olona, ka nandroso fahanterana, ary efa nitsahatra tamin'ny fomba mbehivavy Sara. Ary Sara dia niome anakapokana na hoe, moa mbola hanana hafaliana ihany va aho rehefa tratrantitra toy izao, sady efa antsako tompoko lahy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, nahoana noho ny niome Sara ka nanao hoe hiteraka tokoa va aho kanefa izao efa antitra izao? Fa moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehovah va? Amin'ny fotoan'andro, raha avy ny taona toy izao, dia hiverina aminao aho ary Sara hanana zazalahy. Dia nandà Sara satria natahotra izy ka nanao hoe, tsy niome atsy akorika. Fa olay anjely ny teny, tsia, niome mihitsy ianao e.
ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Fahamarinana telo indray ry havana no hojerentsika ny amin'izay fa novakiana teo. Toetra tsara lay tahaka hitantsika teo amin'ny Abrahama, hitantsika teo amin'ny toetra ny Abrahama zany. De izao ny angavo ny tompo tsy andala azy fotsiny izy. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no ahitantsika izany. Trano lay moa no nipetrahany. De nitazana teo ambaravarana teo izy ndrery lavidavitra ery. Misy olona telo mirahalahy. Zao nefa fantany ny anankiray amindreo farafaratsiny. Fantany. De inona ny nataony? Niazakazaka izy. Nandena keny. De nanao hoe tompo raha mahita fitihety masonao aho masiny anao, aza de mandalo ny mpanomponao. Aza de mandalo fotsiny ny mpanomponao. Fitentsika ihany moa hoe aza mandalo tanà misy havana. To angamba veto no nahazahoana zany fomba fitenenany zany. Tenin'ny Abrahama 4 taona lasa zay. Tsika moa manao hoe fitenin-drazantsika, kanefa rehefa jerena le izy to ty tenin'ny Abrahama ty nahatonga hoe aza mandalo tanà misy havana re. Masiny anao aza mandalo ny mpanomponao. Oka mba mila sasatra kely eo ambody azo eo nareo aloha de oka mba anao ambody ambavafo anareo e. Niazakazaka nampiatrano azy izy. Ry havana, raha mba fantatsika manko misy vahiny mandalo. Nandalo teto Madagasikara ary mbola mandalo. Izy io, Jesosy tompo io. Jereo nge nataon'ny Abrahama raha vao fantany fa hoe ny tompo iny, niazakazaka izy resaka taminy. De nikarakara sakafo ho azy izy. Zany ny tena tao anatin'ny fony tao. Mba hanome amody ambavafo kely, mba mila sasatra kely renareo e. De hanao ody ambavafo anareo, mba fitiavako anareo zany. Ny mampalahelo ry havana, mandalo eto amin'ny firenena Jesosy tompo, nefa be dia be ny olona tsy mba mampiatrano azy akory. Betsaka ny olona tsy mampiatrano azy akory. Fiangonan'ny Laodikia aza, ny Apokalipsy 7:20 no ahitanao. Ho Jesosy amin'ny fiangonan'ny Laodikia hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Fiangonana ve de anivelan'ny fiangonana ve Jesosy tompo? Nefa fiangonana kristianina io de anivelan'ny fiangonana izy. Izy ndray ny mandondona. Raha ny fiangonana ny tokony amo azy hoe midira tena fa aza mandalo hoe ny fiangonana indray ny maniditrano tsy hidira. Misy olona mitazapotsiny ny fijoroan'ny fiangonana amin'ny toeran-tsamihafa manerana ny Madagasikara ry havana. De manambara fa efa mandalo tamin'izany toeran'izany Jesosy tompo. Fa azy io, ary raha tsy nandalo teo de tsy nisy io trano fiangonana ny joro io. Saingy zao, marobe ny olona mahita trano fiangonana fa tsy manasa an Jesosy an-trano any aminy. Tsy manaiky an Jesosy hiditra ao amin'ny fiainany. Mitazapotsiny ilay vahiny mandalo. Havako, efa elany nahitanao ireny rehetr'ireny. Mba efa nampiatrano an Jesosy venao. Mba efa nilaza tamin'i Jesosy venao, mivilia ty amiko tompo. Mba aza lalovana fotsiny aho e. Sokafako anao ny foko Jesosy eo. Midiry anao e. Midiry anao. Avy io vai ny foko. Amboary ny fiainako. Mba efa nampiatrano an Jesosy venao. Ary eto ndray, misy ihany mampiatrano an Jesosy fa
apetrany ny tompo de apetrany fotsiny eo amin'ny salon eo de lozany tsy resahany tsy fampidiniany tsy ilany hevitra de hoy ny tompo hoe ataonao inona fotsiny ato ao ry ahy ray mandeha aho ry havana tany amin'ny toerana anankiray dia nandray taxi am'le toerana nefa dia ny taxi dia sady taxi be ozy raha ty amitsika aty Antananarivo zany de niditra de nakakaikin'le chauffeur zavatra nitranga nefa tsy teo akaikin'le chauffeur fa taorina de mandeha le tomobile de ampidirina ndray ny olona farany terikely sakivoaka hoe tsy izy tsony zany raha mampiditra an Jesosy eo am-ponao ianao inona koa mbola ampidirina ao sao dia fahotana mandroka azy inona ny mbola ampidirina ao am-ponao rehefa nampiatranonao ao anatinao Jesosy tompo niazakazaka ny tsenan'ny tompo izy ny fahamarinana faharoa de hoe tsy nandany faneom-pitiavany Abrahama reto vahiny tsy nandany faneom-pitiavany Abrahama reto vahiny hitany manko fa tena niazakazaka Abrahama tena nangetaeta mihitsy okare mba ho sasako ny tongotrareo okare mba omenamba ody ambavafo kely anareo tena hita ny faniriana ny redareda tao ny fitiavany Abrahama de tsy nanda izy telo mirahalahy zavatra mahavarina eto ry havana de so ho sasako ozy ny tongotrareo tsy vitan'izany ihany ozy fa hanaody ambavafo anareo ndana rozy ataovy ary zay arak'izay nolazainao ny faneom-pitiavantsika ny tompo de hitany eto hoe rehefa tena vokatry ny fonao ny anaovanao zany tsy mandany zany ane ny tompo fantany fa mety ho sahirana angamby ianao mety ho tahaka an'izao ianao satria i Abrahama anika efa 100 taona eo latsaka kely efa lahy antitra ane zany de ianao ve no karakara zao nefa mofo zany moa notianao ataovy ary fantanina mipetraka de izao ahoana ny mba faneom-pitiavanao an Jesosy tompo la efa nitianao ka nidina teto an-tany ahoana ny mba fanehoanao ny fitiavanao an'Andriamanitra hoy ny mpanoratra ny Salamy 9:10 ny 2:20 inona no ahavaliko an Jehova no sorehetra nataony tamiko inona no ahavaliko azy ny fitiavany Abrahama ve ho sasako ny tongotrareo meko sakafo nareo ny mahavarina ry havana rehefa manaraka ny tantara tokoa sika de nanao tokoa Abrahama niazakazaka faingana izy ny raha ny saray andana ataovy zao laka zanak'ondry izy nomeny zanak'omby izy nomeny ny mpanompony karakaraho nareo ty hoentasina malaky atao an'izao malaky dia netiny rehefa vity zany dia nihinana izy telo lahy ny mahavarina fa olombelona ve izy reto no mihinana omby tsy anjely ve reo ary ny tompo ve ty raha eritreretina am'izany anie de hoe zava mahagaga ane zany ny fihinany nofo aman-drano no hoaniny de nanjary nofo aman-dra zany ny anjely nanjary nofo aman-dra zany ny tompo nihinakeny tahaka ny nofo fa zao no hitantsika eto loha de nihinana izy rehefa hitan'ny tompo ny finiavanao te hanompo azy fitiavanao miseho aminy ny faneom-pitiavana ataonao aminy ankasitrahan'ny tompo anie zany fa ny fanontaniana mipetraka de izao hoe moa tena vonona ny hotiany tompo amin'ny fanananao rehetra venao moa tena vonona ny hotiany tompo amin'ny herinao rehetra zany manko anie ny voalazy tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ny fonao rehetra ny sainao rehetra ny fananao rehetra ny herinao rehetra marina eo aminao ve zany marina amiko ve zany tsy nandany faneom-pitiavan'i Abrahama manko reto vahiny reto tsy mandany faneom-pitiavantsika an'Andriamanitra ihany ko isika fa raha antanitsika kosa Jehova hoe Andriamanitra inona ny mba tianao havaliko anao de zao ny valiny raiso ny fitiavako fa nomeko ny zanako zany ny valim-pititiako menao ahy ekeo ny fitiavako anao fa nomeko ny zanako hamonjy anao
fiainana mandrak'izay no tiako menanao ary eo amin'ny zanako zany fiainana zany ko noho izany raha te hamaly fity ahy ianao raha tena ty ahy ianao raiso ny zanako raiso Jesosy izy ny fanomezana omeko anao ka raha tena ty ahy ianao raiso ny fanomezako fa raha ianao milaza fa ty ahy nefa tsy mandray ny fanomezako tsy ty ahy ianao ary zany ry havana ny tokony hieritsereta atsika na iza ianao teo tian'Andriamanitra ianao ny fandraisanao ny fanomezana ny meny no pirofo ny valim-pitio menao azy fa rehefa raisinao ilay zanany amin'izay fotoan'izay manolotra ny fonao an'i Kristy ianao dia mandeho azy daholo eny ny zavatra rehetra rehefa zany ny tianao ray eo rehefa zany ny tianao mpamonjy eo omeko omeko miverimberina matetika mamy ny foko ry Jesosy ny famonjeny izay vitanao Jesosy malala eo mpamonjy soa indro ny aiko raisoanao ry havana inona ny valim-pity omenao ny tompo satria tena tianao izy Abrahama fantany fa ireto vahiny mandalo reto vahiny ty azy reo ny valim-pitiany ho sasako ny tongotrareo mba omeko sakafo ianareo fa inona kosa ny valim-pity omenao an'i Jesosy tompo zay tonga mamangy ianao amin'ny alalan'izao teniny izao mandalo eo aminao ny tompo angamba ho tokantranonao angamba eo anilanao satria ny ampivarotany ianao na any am-pandehanana inona no valinao ny fitiavan'ny tompo anao tsy mandà ny valim-pitianao ny tompo tahaka ny tsy nandavany ny faniriany Abrahama fahamarena fahatelo farany ny omeanakapo noho ny fisalasalana Sara ny homehy anakapo noho ny fisalasalana Sara nampanantena reo anjely reo nampanantena ny tompo hoe raha miverina aminao aho amin'ny heritaona dia fa hanananaka Sara vadinao efa zok'olona Abrahama efa hitantsika efa 100 taona izy efa 70 taona Sara hitantsika amin'ny toko 7 zany 70 taona Sara 100 taona Abrahama dia niome Sara nandre zany vedy mba isy zany vedy mba ho tanteraka ahoana ny teniny anjely moa misy zavatra mahagaga zay tsy hain'i Jehova va fa iza moa ty miteny aminao ty izy zaho miteny aminao zao ry Abrahama moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehova va na 100 taona ianao na 200 taona ianao raha 300 taona ianao raha tiako hiteraka ny ianao miteraka rehefa Jehova ny manome toky anao aoko ianao tsy salasala ry havana ny ome Sara noho ny tsy finoana noho ny fisalasalana tiako ny hanindry amintsika io tenin Jehova io moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehova va ary miverimberina matetika ihany io tenin Jehova io raha vao misalasala ny olona Jehova ve no miteny mandehana ry misesy eto ny oloko ho any amin'ny tany nomeko azy olova dia nandeha misesy misy ny ranomasina mena tena monja ihany dia nampisaraka azy tsy misy ny rano vato lampony namoaka loha rano tsy misy ny hena rivotra ny mitondra papelika namen'ny tobiny Israely moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehova va ny tsy finoana no misakana an'Andriamanitra tsy hanao zava-mahagaga tiako ny mamerimberina amintsika ny teny fampanantenan'Andriamanitra fa hanasitrana ny Madagasikara izy ny tsy mino dia ilaza hoe tsy mba havazivazy zany rangaha firy-taona ny vavahana tahak'izao ny tsy finoana ny eny mahatonga azy tsy hanasitrany moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehova va nanonjany eny ranomasina eny ambony sambokely ny mpianatra Jesosy ny miaraka aminy Jesosy ray nilaza hoe ndetsika eo ny ampitany ranomasina moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehova va nitsangana ny tompo mangina mitsahara dia nitsahatra ny eny tafio-drivotra
de eo ianareo efa isy tamy taloha zany rangafa zany tsy misy tsony zany am'izao fotoany zao a mihevitra venao fa tsy mbola mahay mandefa anjely Andriamanitra handresiny fahavalony mpanompony zany veny mbola finoanao zaho kosa de mino ry havana fa mbola hain'Andriamanitra taony mandefa anjely hiaro ny olony ary mbola marina mandraka androany ny teniny hoe ny anjeliny Jehova mitoby manodidin'izay matahotra azy ka mamonjy azy mihevitra venao fa tsy hain'Andriamanitra ny manasitrana ny Madagasikara na de niteny azy izy hoe hanasitrana ny taniny aho zaho de mino fa mahay manao zany ny tompo saingy zao tsy maintsy tanterahina ny condition ny fepetra ny meny mba azao ny manatanteraka ny teny fikasana ny meny de tsy mainty manatanteraka ny anjara ko aho tsy maintsy manatanteraka ny anjara anao ianao raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako avy anetry tena ka ivavaka mba efa nanetry tena venao ianareo ray aman-dreny zay mikaroka ny asoan'ny Madagasikara tsary zany tompoko fa aza ny hevitra politika fotsiny no ampiasaina fa ny hevitra politika tsy maharesy ny heriny maizina fa tsy maintsy miaraka amin'ny tompo isika raha misaraka amiko ianareo ho Jesosy tompo tsy mahay manao na inona maro ny olona be politika fa tsy miaraka am' Jesosy tompo fa raha tianao ny anasitranan'Andriamanitra ny tanjy ndao iverina am' Jehova isika zay ihany ny lalana de izy no an'olon-tsaina antsika an'olon-tsainanao mpitondra fa raha ny hevitra fotsiny no ampiasainao tsy fetsy noho ny deminianao ambarako anao zany Satana nefa firitaona ny ediny tamin'ny mazava teto am'izao tontolo zao hoe voafetra ny sainao fa ny heriny lay Andriamanitra manao hoe hanasitrana ny taniny aho inona ny zava-mahagaga tsy hainy hino zany eneny malagasy ary ianao zay miaino zao teny zao de ho mpiara-miasa amin'ny tompo any ianao mba hositrany ny tanitsika handray ny andraikitra ho ianao tantara faharotoko 7:7 fa tsy misy zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra tao hanasitrana ny tanitsika izy samy mandray ny andraikiny hivavaka hitady ny tavany hiala amin'ny ratsy fanao handeha amin'ny fahamarinana hiaino any an-danitra ny tompo hamela ny heloko ny malagasy izy ary hanasitrana ny tanitsika ho tanteraka ny ezany ho voninahary sy ny anarany aza io isan'izay tsy mino fa minoho fa tsy misy zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra hivavaka isika misaotra anao zay tompo noho ny teninao mampahery anay mety nanamarana izao fiarahana mandinika ny teninao zao tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainao raha eo marary ny taninay anao Madagasikara mifona mivalo zay mivavaka raha eo mamela ny eloka ianao sitrany ny taninay araka ny teny fikasanao amin'ny anaranao Jesosy tomponay nanaovanay izany vavaka izany amen